Ny programme nasanay zany dia tsy théorie fa zavatra efa natomboka efa ela be ary efa voadinidinika amin'ny atsakany sy andavany fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia exécution sisa satria efa nezana zany nanatanteraka an'io fa no fanelingelenana sy ny blocage isan-karazany dia tsy tanteraka fa raha ireo vinan'ny programme nasana ireo no efa tanteraka Madagasikara tsy ohatr'izao tsony tsisy ny tsy anazy tsisy ireo lazaiko teo hoe fitsaboana maimaipon'ireo sy ny fanabeazana ireo rehetrarehetra ireo fa voalamina daholo hoe aiza ny vola hoentina manana an'ireo dia ho azavaiko azy voalohany indrindra aloha mikasika an'ilay hoe resaka solika teo Madagasikara dia manan-karena amin'ny resaka renakibon'ny tany efa ela be no ny anarako mikasika azy io nandrato fianarana tany ivelany ary raha ohatra ny hoe resaka diplôma zany ampanetrehantena raha vao eran'ny Afrika tsisy manana ohatra anara vao io resaka mikasikasika an'io solika io ankoatran'izay ny antony natonga nananao an'izay satria tsy te hiatehatra amin'ny ny olona nivelany azy zany fa te hiatehatra amintsika eto Madagasikara eto mba hiverena ny tombontsoa tanteraka ho an'ny malagasy ka rehefa hitako hoe azao ny fianarana azo ny diplôma ny ingénieur dia hitako hoe tsy ampy iny dia napiko master amin'ny resaka hoe pétrochimie tsy ampy iny dia napiko master amin'ny environnement satria ny antony dia zao tsika koa manana ny tontolo iainana tena ataontsika hoe écosystème unique izay arena goavam-be mety avelona tsika io dia tsy maintsy arovana io tsy maintsy anarana hoe raha hitrandraka n'io resaka renakibon'ny tany sy ny solika io ahoana ny hiarovantsika an'ilay tontolo iainana izay sarobidy amintsika izay ho toavin'ny faramandimby dia izay natonga an'iza nanana izay diplôma izay fa tsy sitrapoly izy voatery noho ny zava-misy dia tsy maintsy naka koa ny atao hoe traikefa expérience tsy maintsy ianarana daholo ireny fampiarana an'ireny fahaizana rehetrarehetra reny dia avy eo amin'izay niverina Madagasikara amin'izay dia nitrandraka ny pétrole dia io no nahafantarako hoe misy pétrole be dia be eto amintsika eto hatramina 100 milliards mihoatra ny 100 milliards de baril milliards de baril 100 milliards nefa ny baril anankiray $80 zany hoe vola be tsy toko tsy foroana io ka ny vahoaka malagasy nefa 25 millions zany hoe ny tokantrano zany eo amin'ny 5 millions raha io zany zaraina mitovy amin'ny vahoaka malagasy tsy mahantra zany tsika ka zay natonga nanylatsa satria gafgafin'olona zany nanao ny zavatra io zany hoe tsy maintsy mahazo fitondrana vao tanteraka izay vin'izay ka ahoana ny fomba natanterantsika an'izay inona mahatonga n'io hoe pétrole io ny anavitra hoe vetivety sao dia lany lera zany hoe voalohany aloha ny vidin'ny pétrole ho lasa ambany be farafaratsiny arivo ariary kanefa fantatra antsika rehetra raha vao milatsaka arivo ariary ny vidin'ny pétrole milatsaka daholo ny vidin'ny fiainana rehetrarehetra vidin'ny zavatra rehetrarehetra dia miakatra ho azy fa fahamividy pouvoir d'achat dia na dia tsy mampisondratra karamary fa atsika zao tonga dia afaka miaina ara-dalàna fa akoatran'izay tsy eo fotsiny fa tsy maintsy dinihana tsara ny ampidirana an'ireo arenareo ao amintsika malagasy satria sotoavina malagasy tsy maintsy tandremana tsara tsika manan-karena ara-kolotsaina tsy maintsy averina amintsika amin'ny malagasy reny zany tsy maintsy dinihana tazomina ny fomba ny culture ny rehetrarehetra tazominy reny tsy maintsy dinihana tsara hoe ahoana ny ampidirantsika an'izany areny zany ka hitazomantsika ny malagasy fa tsy hiady antranontsika dia eo zany nanaovana hoe anangana atsika natao hoe fonds souverain zany hoe ataontsika hoe fonds sarotra mandika izay miteny gasy fa ataontsika ohatra ny banky izy io ho an'ny vahoaka malagasy banky ho an'ny vahoaka malagasy ka le vola ao zany ho atao anaovana sosialim-bahoaka io vola io no anaovantsika le hoe fitsaboana maimaimpona ny zavatra nylazaiko tao mba tsy halany fotoana dia ny anaovantsika raha izay olona mitrandraka atsika zany hitrandraka aloha dia ny revenu zany hoe ny vola azontsika amin'io pétrole io apetraka atsika ao anatin'io banky ny vahoaka io teti-bola hoentina anasoavana ny vahoaka malagasy io tsy ampiasaina tsy holanina io vola io fa ahodina dia ny zana-bola no andeha ho ampiasaintsika anaovantsika le hoe fitsaboana maimaimpona sy ny lalina zany hoe tsy ho lany mihitsy zany io vola io ny fomba hanodinana azy
efa natomboka anay zany asa zany projet tetika asa fampandrosoana isan-karazany no anodinantsika ny vola io zany hoe ireo ohatra ny zavatra omeko exemple zany ohatra dia miresaka énergie be dia be izy fa satria efa voalaza teto ny énergie dia ho asiko resaka kely iny tamin'ny 2014 nanomboka janvier 2014 no nanomboka nanao an'le resaka énergie ampidirina ao anatin'le tetikasa ny souverain zay nanao lobbyna eran'izao tontolo ny tenanay ny solo-tena Madagasikara amin'ny alalan'ny fahefako fa tsy hoe miandro hoe ho tendrena za vao nanao an'izay satria hitako fa nisy délitage be taty dia nitondra olona manana ny famatsim-bola ty Madagasikara ka nanao ny fitrandrary zany hoe resaka nenay aloha renouvelable na dia miresaka solika za tena olona tena hoe mitandrina ny tontolo iainana ka raha vao énergie renouvelable natao dia nitondra zavatra be dia be amin'ny resaka solaire resaka hydro resaka énergie avy amin'ny rano énergie avy amin'ny rivotra nataonay io ary efa hatrany 1000 mégawatt no herinaratra tokony voavokatra amin'io tsy tokony izy délestage io raha navelana natateraka n'io projet io zay ka ny vola hoentina manatanteraka rehefa tonga fitondrantsika dia vola avy amin'reto fitrandrana ny renakibony tany reto zany hoe ho malagasy 100% io zavatra io ary malagasy any anatanteraka an'io mbola lava ny tiako lazaina fa sao dia tapitra ny fotoana fa ao anatin'izay fampiasana an'le vola avy ao anatin'io le fonds souverain io ampiasaina amoronana asa natapitrisana raha vao tonga fitondrantsika efa vonina ny rehetrarehetra ampy ny teknôlôjia no ety manana mbola 3 andro dia efa misy ny ambosy famoronana asa Amanarivo na Mananalina ho an'ny tanora eo raha miresaka hoe pétrole zany raha hoe afoezina dia foezina izy zany dia tokony ho an'ny vahoaka malagasy ny pétrole zany hoe anangana compagnie zany ho an'ny malagasy zany hoe ny tompony compagnie io zany dia ny vahoaka malagasy fa tsy hoe compagnie ko rery dia ny vahoaka malagasy no fanina handeha hiasa ao mba hiverena ny tombotsoa hoe rehetrarehetra ho vahoaka malagasy zay zany fa raha hiditra amin'ny atsiporiany zaho tsy isafotaneto ny resaka fa ny amin'ny resaka hoe décentralisation zany dia hoe le raha ohatra ka any amin'ny faritra ray zany misy an'io pétrole io dia tokony ve hoe hiverina any zay le angatan'olona foana ristourne tsy misy miverina any zareo ny ristourne ka ilaina dia ilaina mihitsy zany io décentralisation important io mba ahafahan'ny faritra mampandroso ny faritra ka raha eo amin'le hoe budget zay rehefa lazainy namana tato hoe tena marina tokony ampitomboana ny budget ho any amin'ny fokotany ho any amin'ny commune dia ho fanina omena zany hoe assistena ry zareo zany mba ahafahany mampandroso ny faritra amin'iny budget omena azy iny fa amin'izao mitaraina be mihitsy ny zareo hoe tsy ampy tsy manambola ny commune tsy manambola ny fokotany zany hoe mila ampitomboana zany io décentralisation ka raha eo amin'ny resaka hoe ny ataontsika hoe kolokolo mifandray zany reo hoe mifandray ny fandripalemana ny fantrana sy ny kolokolo fa raha ohatra afaka manazava n'le tetikasa efa lazaiko teo tonga dia mahavaovà an'izay telo zay ndray miaraka ny zavatra efa nikarakarainay hatramin'izay ny tiako tenenina dia mikasika hoe ny resaka pétrole ozy ela be ka zay efa mampolo ny taona zao tenako zao no trandraka pétrole teto Madagasikara tany amin'ny 2006 ny nahazoako licence ary efa vonina izy io tena efa vonina ny sommet maromaro no nanaovako présentation ka ny vahoaka malagasy be dia be zany pétrole to Madagasikara mbola hoe tsisy tompony fa mbola ao ambany tany ao mbola tsy voakitika io le teneniko hoe amina centaine de milliards de baril io zany no trandrana ho an'ny firenena malagasy ho an'ny vahoaka malagasy akoatran'izay nisy fanontaniana teo amin'ny resaka hoe ny zavatra hoe mety tsy vita zao ty zao ny nay ho an'ny tetikasa efa natomboka efatry ny ela tsy mbola ia 4 ans koriny fa efa lazaiko anareo 2006 zany verina teta ny karakara efa mampolo taona ny zany satria zavatra tsy moro io zavatra io tsy vita hoe rapitso fa efa vonina amin'izao za miteny zao dia efa ampitateraka ny fitaovana ny famatsim-bola ny rehetrarehetra ny olona nao azy anatanteraka an'izy io fa miandry ny atao hoe volonté politique fotsiny zay fotsiny sisa no anafahana manatanteraka an'io ka le miresaka hoe le famatsim-bola hoe à court terme à long terme misy
ngamba raha manana 2 minitra important be ty ho an'ny tanora sy ho an'ny vehivavy misy zany 2 minitra sasany ok vilo kely satria important ho antsika vehivavy ho an'ny zaza sy ho an'ny tanora io resahako ty zany hoe amin'izao zany vaninandro manokana zao mitsinjo ny vehivavy enareo any amin'ny rehetrarehetra eny vehivavy miralenta dia misy famatsiam-bola ho an'ny zaza ho an'ny tanora ho an'ny ady amin'ny fiovantoetrandro vola be io ka misy rakotra ataon'ny firenena maro isan-karazany mametraka vola ao efa hitanay io vola tsy averina fa vola tonga dia ampiasaintsika anomboantsika ny asa ary efa vonona izy io misy projet maro isan-karazany zay voatsanisako eto efa anaovana an'izy io amoronana le asa atapitrisany lazaiko teo ka ny tiako tenenina zany ny zavatra natnay zany tsy zavatra maimaika tsy hoe le toerana fa le politika zany mba fomba hoentina hanavotana ny firenena fomba le politika zany le toerana le hoe président le hoe tena président fomba ahafahana manatanteraka ny reto projet reto ho an'ny vahoaka malagasy ny tenanay fa manana ny ampy tsy voatery maka ny fotoana io maka ny toerana io fa matoa maka ny toerana io ny tenanay dia anolorana ny reto projet reto ahafahana manateraka reto projet reto ho an'ny vahoaka malagasy marina dia marina ny teninao satria raha toka hoe io pétrole io no tsy voatrandraka amin'ny aradrariny dia lasa oloza mitatao mihitsy ho an'ny firenena efa misy exemple maromaro eran'izao tontolo izao lasa poizina mihitsy izy io satria voapoizina na ny rano sotroina ny rivotra iainana ny miady an-trano ny eo ary misy ny corruption zay tsy azo ivalozana mihitsy ka zay mihitsy ny antony mahatonga ny fikarakarana aman-taonany fa mihoatra ny 10 taona zay no ny karakaraina mikasika an'izy io mba mahatonga na ny teny teo hoe mba ho an'ny daolo be fa tsy ho an'ny olombitsy dia tsy maintsy arovana koa ny tontolo iainana ny fomba anaovana an'izay zany dia le fonds souverain le tahirim-bola ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka teo ka ny vokatra izy io le vola io zany tsy tonga dia atobaka fa tsy maintsy tatanana aradrany alefa ao anatin'io tahirim-bola pirenena io zany izay fonds souverain io dia le vola ao zany ampiasaina dia le zana-bola avy amin'io no ampiasaina anaovana ny sosialim-bahoaka isan-karazany iny ahoana ny anaovana an'izay ny antony aloha ny antony anaovana an'izay satria mbola tsy zatra mila zarina mila ampiakarina tsikelikely zany ny amin'ny hoe satria tsika manana le fanteneko sao sady lasa lava loatra ny fanazavako mamalagasy atsika ny kolotsainatsika ny ataontsika hoe ny fomba fisainana ny toetsaina reny zany mila mivoatra ary mila miaraka miakatra ny rehetrarehetra hatrany apotiny hatrany amin'ny fokon'olona zany ka io mahatonga le sarotra na ampolo taonana satria tsy toa aty ambonimbony fotsiny no amboarina zany hoe ny faritra ny teny hoe ko lalam-panorenana anao teo fa fohy ny fotoanako dia tsy tonga tany ao amin'ny lalam-panorenanao misy hovaina kely mba hifanaraka amin'izay fa zay dia sa miova ary sa manova n'io zavatra io zany mba hahatonga an'le hoe fitrandrana amin'ny pétrole mba ho fahasoavana sy ho fahasambarana ho an'ny malagasy fa tsy loza mitatao exemple omeko dia nisy ireo any Norvezy zay mampiavaka tsy maninona raha mitony nanarana pays anankiroa mba azahoanareo le comparaison ny Norvezy nampiasa n'le fonds souverain io fa kosa ny pays en Afrique na Venezuela na Colombie zany na Libia na ataontsika hoe Nigeria tsy nampiasa ka nahatonga ny zareo miady an-trano sy mifamono ohatr'ireny ny Norvezy kosa ny zareo nefa pays nahantratra amin'izay kanefa nahantra no Madagasikara taloha ka ny pétrole fotsiny no nampiasainy zareo ny fonds souverain io dia ny zana-bola ny renim-bola ny zareo le vola azo amin'ny pétrole nahodina dia ny zana-bola ny ampiasainy amin'izao fotoana izao zareo ao amin'ny teti-bola ny farany zany nijereko teo amin'ny 136 trillion zany 1000 milliards de dollars ny renim-bolany zareo ao zany hoe amin'ny vola gasy moa zany tsy tenenina tsony fa ny zana-bola zany amin'io tsy lany zareo tsony ny zana-bola nefa efa gratuit daholo maimaimpona daholo ny rehetrarehetra ao
pétrole nahatongavan'zareo amin'izany ary ny tena miadana ary ny pays nordique ny zareo ny Danemark meny zareo vola mihitsy ny tompotany Danemark ifindramonina any Norvège satria moramora amin'zareo no payen reny olona retraite reny andeha ho an'ny Norvège toy izay payen pension ka raha hoe amin'ny resaka ampidiritsika amin'ny resaka kolokolo amin'izay satria tsy misy fotoana kely amin'io fonds souverain io zany anafoana ny kolokolo eo satria zao ny kolokolo efa anatiny fomba fanao lasa ohatrany hoe culture le zavatra efa mahazatra ny akamaroan'ny olona fa ny antony aloha dia efa fahatsika hoe fahatrana fa eo koa le hoe mitsinjona ho avy izany hoe tsy ampy ny karama dia mba fa zavatra kely iny aloha entina ohatran'izay fa rehefa misy an'le fonds souverain tsika ampy ny hoentina miainana ampy zany amin'io fonds souverain io satria sasalim-bahoaka io ampy ny karama ampy efa ampy daholo efa ny trano efa misy programme an'izay hoe anana trano tsara daholo ny malagasy amanontolo ampy ny retraite la retraite ara-dalàna ka noho izany tsy eritreritra efa mialao ihany zany le hoe mitady kely iny mialao fa iny zany manampy azy fa ary io tsy nofinofy zavatra fa vita étude io ary efa vonona daholo ny entina ampiarana an'izy io